Miarabatsika iaby mpanaraka amin'ny pejy amin'ny andro alahady zao. Ny resaka tiako androany dia araka ny lohateny ambony io de hafatra mandeha amin'ny madame ministre ny fitsarana Rtoa Fanirisoa ERNAIVO. Zavatra telo lohany no tiako resahana androany ka ny anomboako anazy de zao. Nanaraka ny fandarana zay nataonao, fandarana manokana ny tenako omaly, de zay nahatonga anakay nanao ty video ty androany mazava ho azy moa fa afatra mivantana aminao le izy. Voalohany tsara kokoa raha farafaratsiny isaky ny farany herinandro hoy aho fa tsy amenatriny amin'ny asa zay andraikitra zay sahaninao raha ohatra tsy vita le izy. Tsaratsara kokoa zany ianao andriamatoa ministra isaky ny farany herinandro de mba manao video milaza ny toe-draharaha misy sy ny fivoarany fitantanana ny firenena, satria na lalany maro anao araky ny resakinao ihany tao amin'ny fandarana de teto amin'ny Facebook, teto no nalalany maro anao, teto no nanarahany maro anao ny vahoaka malagasy, teto ihany koa no niantsoanao ny vahoaka malagasy hiainao anao. Amin'izao fotoana zao eo amin'ny toeran'ny ministry ny fitsarana anao de efa haitsika ihany ny toe-tsaina malagasy zay tsy zoviana. Fa rehefa tsy hitan'ny malagasy maritratsy anao de efa nandeha ny feo teo reny hoe efa ho zakan'iny ve no nahita vola miraviravy ao hoe ohatran'izao hoe mety vitsy anisa ihany n'olo atakatra hoe sembotry ny asa izy matoa tsy miseho amin'ny Facebook. Fa amin'ny toe-tsaina malagasy zay tsy mahavahiny atsika de fa hafa ny fandikan'olona an'izay, tsy hainy tsony raha vao nahazo se zay ohatran'izao hoe zay mahatonga ana amin'ny teny hoe raha mety aminao raha sitrakao isaky ny farany herinandro anao zany mitafa ny vahoaka malagasy ohatra ny nataonao teo aloha, mba farafaratsiny raha ohatra hoe tsy vita zay de herinandro zay no ny asa manandraikitra de mba isaky ny 2 isan-kerinandro. Zay voalohany. Ny faharoa de zao, naraiko hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny fandarana manokana zay nataonao omaly. Azo lazaina mahavelombolo ny malagasy indrindrandrindra satria hatreto aloha raha ny fijeriny vahoaka malagasy dia ianao irery ihany ramatoa ministra no hany sisa antenaina hampiverina ny Madagasikara ho tandalana sy manara-dalàna zany, ary ianao rery ihany no sisa antenainy vahoaka malagasy hanao ny fampiarana lalàna am'izay nanao tsy mety rehetra. Zany hoe ny vahoaka malagasy de anisany mametraka fitokisana aminao amin'io resaka fitsarana io amin'ny resaka fampiarana ny lalàna ka manatena araky ny resaka mandeha miova sa tsy miova za anisan'ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety. Manatena anao zany ny vahoaka malagasy Rtoa ministra fa tsy hisy ary tsy ho avy am'izay fiovana toe-tsaina zay nitazononao hatramin'ny voalohan'ny resanao teto amin'ny Facebook zay indrindrandrindra ianao efa eo an-toerana afaka mampiasa, afaka mampihatra ny tena amin'ny anjara asa andraikitsinao ka manatena anao zany vahoaka malagasy fa raha vao ianao no hahitany vahoaka malagasy fiovana sanatria dia vita tanteraka ny vahoaka malagasy tsy hisy olo antenaina tsony. Ekeko ny filoham-pirenena ary mino fa mitovy sainana aminao matoa tafaraka miasa nareo
tena mino zato isan-dratony zany zao a fa zay fiovana zay zany a no zay tsy fiovana zay a no andrasan'ny vahoaka malagasy aminao ramatoa ministra amin'ny asa zay ndraiky tsao saninao amizao. Farany hamaranako anazy a de zao fotoana zao a hampalalanao ny vahoaka malagasy iza moa i Fanirisoa ERNAIVO satria mbola ny vahoaka malagasy manao tambazotra serasera Facebook de fa azo antoka hoe mahalalana hoe iza zany Fanirisoa ERNAIVO reny Fanirisoa ERNAIVO zany fa mbola misy malagasy maro koa ao mbola tsy mahay gny fisianao zany hoe tiako tenenina amizay zany de zao hoe fotoanany zao a anaovanao vision lavidavitra kokoa azonao angamba zavatra tiako tenenina amizany tonga de azonao zavatra tiako tenenina amizany ka fotoanany zao a ampalalanao ny vahoaka malagasy tsy mpanao Facebook anao ihany koa enao moa malala ny fomba anaovana an'izany zay angamba no etoko amaraninazy fa averiko foana fa hoe mahatoky anao ramatoa ministra ny vahoaka malagasy nametraka fatokisana aminao a ny vahoaka malagasy hamerina ny Madagasikara ho tandalana sy firenena mampiatra lalàna indrindrandrindra ka mino zahay mino vahoaka malagasy fa tsy ho ny atandrahtsainao a de tsy ho simbany mena miraviravy na hoe simbany hoe vola be amin'ny miliara enao le efa naina taty ivelany raha ohatra efa hainao tsara ny fiainana vazaha ty ny vazaha tompoko de tsy mba misy maniry miliardera sy milionera zany ny vazaha tiako ampifantarina atsika vahoaka malagasy zany ny vazaha rehefa miainana andavanandro fiainana normaly izy amy sakafo a manana tomobile afaka ivezivezena zay ny vazaha tsy mila building be zany ny vazaha tsy mila misongadina be zany hoe manana an'izao manana building tsy mila an'izany akamaroany vazaha ty fa efa miaina ara-dalàna zany hoe ny vola zany a tsy important amy vazaha mihitsy ny vola fa isika malagasy na isika afrikanina no matimatim-bola teo millionnaire milliardaire te isongadina hoe manana building zao hoe manana tobile zato hoe afaka ataony vazaha ty any mividy tobile folo ohatra tokantrano ray vitany zany fa tsy misy dikany aminy ohatra zany fa rehefa fiainana andavanandro ka zay ngamba no tiako tenenina amizay hoe mino zay fa tsy ho matimatim-bola maty karena ianao ramatoa ministra raha ny fahaizako ny toetsainao aloha ka manatenanao ny vahoaka malagasy amizay tsy fiovana zay amizay indrindrandrindra fitiava-tanindrazana zay hampiarina malaky any Madagasikara amin'ny lafiny rehetra mankasitraka.